dia andao tiavantsika mafy ireo olona rehetra ireo a. Isaorantsika ny tompo, misaotra ny tompontsika afaka miaraka eto dia tonga vasoa milaza ny programme antsika kely vetivety fa andrao ianao maika hody dia tsy henonao ny programme efa volana Desambre nge zao lalina be ny fandehany amin'ny 4 Desambre andro zoma zany andro zoma kanefa normalement tsika zany tsy misy feonam-piaino amin'io satria zoma mialohan'ny Pâques fa efa tianao Pâques sady koa lalina be mialohan'ny Christmas fa andro manokana le 24 Décembre dia efa ny fanarahantsika tsy mainana tsy nifanaraka tamiko ary ianao fa efa nifanarahanay tsy maninona amin'ny calendrier antsika dia nimarika antsika maitsomaitso zay daty zay fa daty manokana ny Marthe Hervé zay sady nahaterahany nodiny tany amin'ny tompo tany dia mba tsy hisy niala elohelo fahatany any an-trano any sady tena himarika antsika mihitsy hoe nanamarika ny fiainantsika sy mbola ampiasain'ny tompo ny rakim-peony rehetrarehetra dia nana fotoana manokana antsika amin'ny 24 Décembre hoeninao amin'ny radio ilay izy fa tonga dia mahazo sopapa kely ianao feonam-piaino radio vaovao masoa ny zavatra ho ataontsika amin'ny 7 maraina be ka hatramin'ny 7 ny fotoanantsika amin'io amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 dia inona ny ataontsika ary amin'ny efitrano malalaka ery tsika ny mandeha atao kasina ihany manao fifampizarana no ataontsika fiderana mety isy mpanakanto hiaraka amintsika ao fa adiny roa fotsiny ilay izy dia fohy izany fotoana izany satria mbola misy olona betsaka miasa amin'io fotoana io dia manao fifampizarana inona ny fampizarana zay zavatra voarainao ka nanova zavatra tamin'ny fiainanao tamin'ny fampianarany Marthe Hervé zay no zaraina ka zaraina tsy mihoatra ny 10 minitra dia zay te handray anjara amin'ilay izy tsy rehefa ao zay vao miteny fa zay ny ilazako amin'ilay izy mialoha aminao satria ianao mantsy ilay olona mahatoky ao anatin'ilay raharaha dia misoratra anarana mialoha sady manoratra an'ilay zavatra ho tenenina soratana mialoha zany hoe zao ilay zavatra voaraiko tamin'ny fampianarany Marthe Hervé na tamin'izy mbola teo na tamin'izy efa lasa fa ny rakim-peony mandeha hatrany dia ambarantsika foana moa hoe tsy hoe Marthe Hervé maty ange no miteny fa le rakim-peo ohatrany hoe ny tenin'ny apôstôly Paul nga moa Paul mbola velona nefa zao tsika hianatra ny tenin'ny apôstôly Paul amin'ny bokin'ny Efesiana rehefa avy eo dia ohatran'izay mihitsy le nampiasan'Andriamanitra ny Marthe Hervé dia efa miomana izary ianao zany mba ahafahany hafa mandroso koa hoe zao ny any voaraiko zao ny zavatra niova tamin'ny fiainako zao le nampianariny mety tamin'ny vehivavy mendrika mety torohevitra ho am-pianatra mety soratra masina ho am-pianakavy mety sakafom-panahy mety te-hino akanefa zay tadidinao dia soratanao kely dia efa afaka hoentinao rehefa amin'ny fotoanany feonam-piainontsika fa misoratra anarana amin'izay zany tsika dia sady hoentintsika le izy mazava tsara raika amin'ny 3 Décembre koa andro zoma tsy mihaony tokoa tsika fa efa ataovy ao anaty programme anao fa 2 Janoary be tonga dia andro alahady be zany 2 Janoary zany fa mifona amin'ny 3 tolakandro ny feona amin'ny mpiaino radio vaovao masoa fifampiara-batsika nahatratra ny taona le feonam-be antsika io ery amin'ny efitrano malalaka ery koa io amin'ny 3 tolakandro le raharaha ny andeha satria tsy maintsy tonga dia hanomboka ny 2 Janoary moa dia efa manomboka ny tournée fa 3 Janoary zay fa mandeha mianatsimo dia manjary tsy hita hoe atao aiza zany ny Antananarivo nefa ny Antananarivo ny akaiky ny fo ao ve ndao hivavaka tsika sianao ara fa zay ny vaovaontsika Andriamanitra rainay feno fankasitrahana anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay ny amin'ny fahavoriana eto ankehitriny fa ny fahasoavanao no matoy izao anay ary le tana maherinao no nitondra anay teto misaotra anao sy mideranao ny amin'ny asanao any anatin'ny fiainanay rehetra any nisy nizara teto nijoro teto fa na mety tsy nijoro teto ary zahay fa teny ampitoerana teny dia fantatro ery fantatray mihitsy fa nanao zavatra mahavariana mahagaga mampiseho ny fahavelomanao tamin'ny fiainanay ianao mideranao zay ny amin'izany
misaotra anao sadiny amin'izay zavatra ho ampianarinao anay rehetra an'io amin'ity bokyny Efesianina ity. Misaotra tompony amin'ny teninao mihitsy ary ny arahanay mangataka dia ny ahatonga ny aty anatin'ny sainay aty misokatra tsara. Sokafana amin'ny anaranao mihitsy ny mason'ny fanahinay atakatra an'izay tianao ambara, ahita zava-mahagaga ao anatin'ny teninao ary andray ilay fahasoavana hakatoa tsy misy ambahamba, tsy misy fantaniana be fa makatoa fotsiny izao satria teninao ny teny ianarana eto. Miasa feno eto ary ianao fanahy-masina amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Taona 2024 dia mbola ao anatin'ny lohahevitrintsika hoe kristianina samy mitondra ny hanitry Kristy. Zay tsika senao ary ny Korintiana 2:5-5 no teny fototra tao anatin'izay sy mbola iainantsika hatrany hatrany. Ezahantsika hoe manana lohahevitra foana tsika isan-taona fa tsy hoe rehefa tapitra izao ny volana Desambra dia tapitra ny firesantsika ny hanitry Kristy dia avy eo lasa tsy manitra Jesosy tsony ny fiainanao janvier fa efa gatsy efa tamin'ny taona lasa ilay hoe manitra Jesosy tiana ho fiainantsika amin'ny fotoana rehetra mihitsy manitra Jesosy ianao na tondra ny fofon'ny Kristy naiza misy ianao. Hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Amin'ny efa herinandro maro izay tsika niara-nianatra ny tena fiainana kristianina dia ao an-trantsika izao. Tena fiainana kristianina tarafina avy amin'ny bokyny Efesianina. Ao ary, sokafy any amin'ny bokyny Efesianina ny baibolinao Efesianina any amin'ny toko 5 misy atsika androany fa ho anao izay vaovao na zao ianao vao nanatrika an'izao mety manjery any amin'ny Facebook any ianao dia faly mandray anao koa izay Ny bokyny Efesianina dia tena mamintina tsara ny fiainana kristianina ary misy teny kely anankitelo everina hoe mamintina an'izay fiainantsika izay dia ny hoe mipetraka amin'inona moa fa mipetraka makafy tsara ny vitan'ny Kristy tamin'ny fiainantsika. Mifototra amin'izay fahalalana ny vitan'i Jesosy, fahalalana hoe fa inona daholo moa no nataon'ny Tompo rehefa fantatro izay dia akafiziko tsara dia izay no manome ny kalitao tsara ny fiainako. Raha vao mbola tsy fantatrao izay dia lasa ohatrany manao seza rivotra ianao. Sary an-tsaina tsara inge hoe manao seza rivotra ianao efa nanao seza rivotra daholo izay aloha tamin'ny mbola kely nampanaovina izany fa enjana be mihitsy voasazy dia manao seza rivotra vao kely ohatr'izay fotsiny izany ngamba aloha efa me mandrosondroso taona dia efa marary be sady ny tongotro fa ohatr'izany tsika kristianina matetika kristianina mpanao seza rivotra. Zavatra rehetra efa vitan'ny Tompo tsara dia miteny izy hoe mipetra tsara eo dia tsika ihany no mizaka amin'ny fiainantsika dia tsika ihany no mitondra ny ampitsontsika gaisa moa tsy hiasa saina dia fotsy daholo ny volo. Tsy hoe koa rehefa fotsy ny volonao dia hoe miasa saina ianao tika izany voninahitra ny fahatsy ny fotsim-bolo fa ny tiako ambara aminao hoe fiainana zéro stress tsy misy rarin-tsaina possible tsara. Tsy hoe possible fa izay mihitsy ny kasan'ny Tompo antsika rehefa tafapetraka tsara makafy ny vitan'i Jesosy tsika. Makafy ny vitan'i Jesosy any amin'ny tontolo ny fanahany fa amin'ilay tontolo hita maso ny fiainanao andavanandro kosa mandeha ianao izay ilay hoe mandeha ary ao indrindra izao no misy atsika mbola ao tsika nanomboka efa 2 herinandro izay mety 7 ntsika androany maresaka ny hoe mandeha. Le hoe mandeha dia le miaina ny fiainana andavanandro tsika io izany mandeha amin'ny herin'i Jesosy amin'ilay lalana soritany. Fa ao anatin'ny fiainana kristianina koa mila tonga saina tsara tsika. Mbola ho jerentsika amin'ny fiafarana amin'ny tapabolantsika mijery an'io hoe mifahatra mijoro tsara fa eto tany miady tsika senao manohitra ny fahavalo. Io ny paozin'ilay sary fa izany hoe miara miseho daholo ireo mipetraka mandeha dia mijoro mifahatra manohitra ny fahavalo. Amin'ity androan'ity Efesianina 5 nijerentsika andininy vitsivitsy eo ihany nijerentsika satria tena andininy tena manandanja be amin'ilay iainantsika senao ilay hoe tena fiainana kristianina ny tanjontsika izany
dia hoe tsika miaina tena fiainana kristiana fa tsy hoe iny sarisarina kristianina fotsiny. Be loatra mihitsy tena be loatra ilay olona sarisarina kristianina fa mino mihitsy fa tsy tsika atao amin'ny radio vaovao masoa tsy tsika atao amin'ny feona mpiaino intsony zany. Androany zany tsika dia iresaka hoe finona moa zany tena kristianina. Ny kristianina tena izy mandeha amin'ny fahafenon'ny fanahy eo amin'ny fiainany andavanandro. Mandeha amin'ny fahafenon'ny fanahy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ndova kitsika sy ianao ny Efesianina 5 za mamaky mafy ety aloha ety fa ianao manaraka ao anatin'ny baibolinao 5:10 hatramin'ny 1:20. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka araroty ny andro azo anaovantshoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikaloha ao amponareo an'ny tompo misaotra n'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy. Amen. Izay ilay tenin'Andriamanitra dia iroso avy hatranintsika ao anatiny. Tena fiainana kristianina hozy tsika hoe tena kristianina dia olona mandeha amin'ny fahafenon'ny fanahy. Ka ohatry ny ahoana ary izany hoe kristianina feno ny fanahy zany. Atombontsika eo amin'ny 5:10. Ny voasoratra ao amin'ny 5:10 hoe koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ny olona fenon'ny fanahy, le kristianina fenon'ny fanahy zany rehefa mianatra eto tsika dia tiako hitanao ohatran'ireny hoe mijery fitaratra ireny tsika rehefa mandinika le baiboly dia mijery zany tsika hoe io ny tokony ho izy amin'ny fiainantsika. Dia mijery tsika inona tsy mbola tahaka an'izany Jesosy aty amin'ny fiainako. Ohatran'izay ny fijerena famakiantsika ny baiboly. Ny antsoina hoe kristianina fenon'ny fanahy araka ny tenenina eto dia kristianina mitandrina tsara ny alehany. Mitandrina tsara ny alehany. Olo tsara ilay teny hoe tandremo tsara izay fandehananareo. Le fandehanantsika, le fomba handehanantsika mamakivaky ny fiainana, ay ve mila tandremana tsara. Hitanao, ny fandrika ataon'ny fahavalo amintsika ohatra ny mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Ohatra ny hoe rehefa ohatra ny miandry zavatra goavana be tsika, izay vao hoe hitandrina. Ohatra hoe andeha hanambady ianao ohatra, izay ianao vao mieritreritra hoe andeha hitandrina tsara fa sao dia ratsy eo ilay vady, sao dia tsy ilay tena mety ilay izy, ilay vady ho vadiana. Indraindray tsika miandry zavatra goavana be. Fa tenen'ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe amin'ilay andavanandrom-piainantsika mihitsy andao hanana saina hitandrina tsara. Miainga aty anatin'ny saintsika mihitsy izany hoe hitandrina tsara fa tsy handeha mandeha ho azy. Ny fiainana fenon'ny fanahy no mifanohatra amin'ny fenon'ny fanahy mihitsy dia fiainana mandeha ho azy. Fiainana mandeha ho azy zany izay lefa ambarantsika ombieny fa androantsika dia manipika an'izay mazava. Mifanohatra amin'ny mandeha amin'ny fanahy nge ampifanoheran'ny tompo, ampifanoheran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny mandeha amin'ny fanahy. Hitantsika ny amin'ny Galatiana 5:5 izao izay. Vakiantsika vetivety nge Galatiana 5:5 manomboka eo amin'ny 9:20 hatramin'ny 9:20 fa 7:20, 9:20 sy 7:20 hoe mandeha araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo nareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Ny dikany hoe mandeha amin'ny nofo
le mandeha amin'ny fanahy mifanohatra aminy dia le mandeha amin'ny nofo. Ny dikany hoe mandeha amin'ny nofo raha avako mandeha fotsiny amin'izay hitondrany fiainana anao any. Tonga dia mikorina be any fotsiny. Inona ny alehan'ny fihetseham-ponao? Zay zany. Ary io tena voiziny izao tontolo izao mihitsy. Voiziny izao tontolo izao amin'ny hoe mila ajaina ajaina ny fihetseham-ponao, ajaina ny safidinao, ajaina le nofonao zany rehefa te ohatr'izao izy dia mba zay zany ny tiany. Tsy mitovy amin'izay tsony ny fentry ny fiainantsika fa ny fentry ny fiainantsika hoe andao tandremana tsara. Miainga mihitsy zany tsika sianao ao anatin'ny tontolo andro anankiray hitanao le any amin'ny bokin'ny Ezra toko 7 tsy nosoratako ery amin'ny solaitra fotsitsika ery fa Ezra toko 7 andininy 10 zay fa teny famerimberitsika ihany koa. Zao tsara le teny hoe ary Ezra nampiomana ny fony. Ezra nampiomana ny fony hitady ny lalàn'i Jehovah, hankatohan'le lalàn'i Jehovah izy dia hampianatra ny Israely didy sifitsipika. Inona ny zavatra tsingantsika ao anatin'izay teny izay? Le teny hoe nampiomana ny fony io Ezra io. Ohatr'izay mihitsy le zavatra andrasan'ny tompo amintsika, le mandeha amin'ny fanahy tsy rehefa le enao hitory teny. Ohatrany hoe za zany zao hitory teny, tena mila feno ny fanahy tompo. Tena zava-dehibe izay aloha feno ny fanahy ianao. Fa le hitanao ny lohatenin'ny fiampianarantsika androany hoe andaontsika ny tena kristianina marina dia feno ny fahafeno ny fanahy amin'ny fiainany andavanandro, amin'ile fiainantsika mihitsy amin'ny andavanandro. Ka ny paikady voalohany apetraka ny tompo amintsika androany dia izao, andao tandremana mba tsy avy dia izay mandeha ho azy. Ohatra zany zao mandeha ho azy aminao ange ny tezitra ohatra rehefa misy zavatra mahatezitra dia le mampiteny anao iny hoe ka izy angery zokitina ny tena manome devoly mihitsy zay le fomba hitenenana azy matetika dia efa hoy aminao hoe tsika sianao tsy miteny an'izany tsony fa teniny tsy tompona andraikitra zany, fa le fiainana misy devoly foana, le fiainana le tontolo ny fanahy iainantsika mihitsy efa zay no izy fa misy fahavalo eny amin'ny rivotra. Fa zao tsotra be tsy ratsy fanahy kory amin'ny teny hoe ny adalanao ny ianao raha ohatra ka handray an'le izy, fa tsy nitandrina zany tsika. Raha ohatra ka tezitra satria mahatezitra ianao dia satria za tsy nitandrina tsara fa nandeha tamin'ny mandeha ho azy tany anatiko tany. Lazaiko anao fa mandeha ho azy foana, fa mila maka fanapa-kevitra hoe tandremako tsara ny fandehako. Ndao aranana an'izay fahatongava-tsaina izay amin'ny fotoana rehetra hiresaka amin'olona ianao, tandremo tsara ny fandehanao. Aza atao amin'izay resaka mandeha ho azy dia hoe izay atao tsaiko fotsiny tonga dia resahako. Tandremana tsara ny fandeha. Donc andrositsika ny kristianina feno ny fanahy ambarany eo dia miteny izy eo amin'ny andininy 5:10 teo hoe tsy tandremo tsara ny fandehanareo. Inona le hoe mitandrina ny fandeha? Mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Andininy 7:10 misaoty kely tsika dia zao le teny hoe aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny kristianina feno ny fanahy dia kristianina tsy manao adaladala. Kristianina tsy manao adaladala, rehefa miresaka ny hoe tsy manao adaladala io dia aza mieritreritra ianao hoe za nge ohatra hoe za tsy dia mbo ampanao vazivazy makatsy makaroa be zany. Tsy dia izay loatra ny ambarany amin'ilay hoe aza manao adaladala. Fa le hoe tsy manao adaladala teneniny hoe mandeha amin'ny fahendrena. Mandeha amin'ny fahendrentsika. Ny dikany hoe mandeha amin'ny fahendrena, ny dikan'ny fahendrena mihitsy dia ny fahendrena no tetezana mampitohy ny fiainana sy ny zavatra fantatra. Misy mangidikitika ny tendako fa zataitra ianao.
ny fahendrena tetezana mampitoy ny fahalalanao sy ny zavatra iainanao. Hitanao, be da be ny zavatra efa fantatrao momba n'ity Andriamanitra ity. Be dia be mihitsy ny teoria efa hainao momba n'Andriamanitra. Fa mahatonga antsika sy ianao lazay ny tenin'Andriamanitra hoe manao adaladala rehefa tsy ampifandraisintsika le fiainantsika andavanandro sy le zavatra haintsika. Andraso ange ianao mekohatra dia hitanao hoe tena adaladala mihitsy tokoa tsika matetika. Jerenao nge haintsika sy ianao tsara zao hoe ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 1:7 haintsika be, 9:10. Inona zao zany? Aza matahotra fa mombanao aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao, zay le tenin'Andriamanitra zay. Azontsika le izy ange fa haiko atao anaty saiko ato zay zany le fahalalana. Fa jereo amin'izay nge ny fiainantsika sy ianao andavanandro rehefa vao miainga fotsiny ny atsasatsasabolana dia efa mieritreritra ny ho farany volana ianao. Mbola tsy miainga akory ny taona vaovao 2022 dia efa mieritreritra ianao hoe inona ndray ary ve zao, inona ndray ary ve zao niseho. Dia efa mierikerika ny masonao hoe aiza ndray ary any ahita famonjena. Azonao ve ny tiana ny tenin'Andriamanitra ambara aminy hoe aza manao adaladala. Tena adalana nge ny ataontsika sy ianao ty matetika tsy ampifandraisintsika le zavatra fantatritsika sy le fiainantsika andavanandro. Fantenen'ny tenin'ny Tompo amintsika hoe andao hitondra tena tahaka ny endritsika fa tsy tahaka ny adala. Andao re ampiariny averintsika indray ilay fomba ilazantsika azy hoe andao rangahy ino foana, ohatry ny hafahafa ho amin'ny tena izay hoe mino foana. Andao mino oatra zazakely an'izay lazay ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny hoe io tenin'Andriamanitra io dia aza hidiana varitra hoe Tompo ohatra ny le anao ohatroatra ny paozina zeda zany. Rehefa dia fa zay ny tsy ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainana satria miady hevitra amin'ity saintsika ity tsika. Dia tenen'ny tenin'Andriamanitra io sainao io fahendrenao io lazainy Korintiana 1:2 ankafiziny be ao anatiny io mihitsy ange ny ilazainy anao hoe ny fahendrenao nge fahadalana amin'Andriamanitra fahadalana amin'Andriamanitra. Rehefa mandeha amin'ny fahendrentsika le fahendrendra olombelona dia mandeha amin'ny adalantsika izay. Fa rehefa hoe le fahendrena lazain'Andriamanitra ao anatin'ny teny hoe mitondra tena tahaka ny endry ny dikan'io ampiaro zay zavatra efa hainao, ampiaro zay zavatra voarainao iaino tsotra be fotsiny dia ho hitanao hoe tsara ny Tompo. Le fiainana kristianina nge rafako le fiainana kristianina tena tsotra be mihitsy. Ny olana amin'ilay izy tsotra loatra le izy. Tsotra loatra le izy satria hoe tenenina hoe aza matahotra, aza mierikerika. Dia isainao nge zany tsy mierikerika zany. Ohatrany hoe tsy mety. Za nge olombelona dia mba mitodika gauche droite any ny Tompo efa miteny anao hoe aza mitoditodika ho fa mandehana fotsiny. Tsika ihany eny mampisy. Tia lalin'ny saintsika ity ny mampareraka atsika. Fa andaontsika sy ianao andeha amin'ny fahendrena, tsy manao adaladala, mandray ny zavatra fantatra dia mampiatra azy amin'ny fiainana andavanandro. Toizantsika ihany amin'ny 5:17 inona ny antsoina hoe kristianina feno ny fanahy. Kristianina feno ny fanahy dia ambarany eo amin'ilay 7:20 hoe aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny dikan'izany le hevitra hoe tsy manao adaladala mandeha amin'ny fahendrena fa zao koa mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra.
mila azontsika tsara ry raha afako fa misy sitrapon'Andriamanitra daholo ny fiainana rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Ny atsipiriany rehetrarehetra misy ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra avokoa. Dia miteny antsika ny tenin'Andriamanitra, ny dikan'ilay hoe mandeha amin'ny fahafenoan'ny fanangy mametraka tsara ho lahara-pahamehana, priorité anao ny sitrapon'Andriamanitra, ary mametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho tondro angamba io fa tsy tondro, diso mihitsy io soratra ny soratako io fa tsy tondro zany io fa tasoloha amboarina foatra mampime tondro zotra, voilà. Oui, tasoloha diso zay le izy, tondro zotra any zao no izy ina le ambarantsika amin'ilay izy, ny sitrapon'Andriamanitra ny antsoina hoe priorité anao sy direction de vie anao zany mandeha miroso makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, io ny antsoina hoe lalana izoran'ny fiainanao. Zany ny kristianina tsy mitovy amin'ny olona rehetra angentsika ny kristianina tsy olona mpandeha any am-piangonana dia avy eo ny sitrapony ihany ny azy ny ataony, tsy izay ka, tsy izay ny antsoina hoe sy kristianina. Ny kristianina tsy hoe mangataka an'Andriamanitra hitany sitrapoko, tantaraiko an'Andriamanitra hoe tompo azao mba tiako tena miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe angatao izay tianareo na inona na inona, fa raha tsy raisinao tsara ao anatin'ny contexte iny dia diso paika mihitsy ianao dia fanina foana ianao hoe ary tsy mamaly vavaka akory ilay Andriamanitra. Fa le angatahana na inona nge mifandray tsara amin'ny hoe tiava alohan'ny Jehovah Andriamanitra hoe rehefa tianao Andriamanitra dia ny sitrapony ny katsahanao. Zay ny dikany hoe tia an'Andriamanitra mitandrina ny didiny, dia rehefa mitandrina ny didiny tsika dia tia mantatra hoe fa inona tsara raha ny didinao fa inona tsara ny tianao ataoko. Dia rehefa hoe ianao hoe antany tompo anao ny tianao atao zany, ny tiako atao zany ny tianao atao, ok ary meko alalana amin'izay ianao, angatao daholo amin'izay izay tianao. Rehefa mifanaraka tsara ny tiantsika sy ny tian'Andriamanitra, mipoaka ange ny dossier raha afaka hoe inona ny tiako ambara aminao an'izany, tena misy heritsitany ho anao araka ilay Matthieu 20:20 zay vahaintsika ety ambonin'ny tany dia vahaina any, zay hidintsika eto dia hidiana any, fa efa nagoavana mihitsy fa izao le toeran'ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ny fototra ao anatin'izany. Androany hoe andao verifiena, andao jerena tsara aiza ho aiza ny fiainanao aloha sitrapon'Andriamanitra efa imbetsaka no mizara aminao hoe tamin'ny fiainako zany fitaka taon'ny devoly ary mbola mety amitahany ny sasatsasany amintsika. Tamin'ny fiainako za natahotra be ny sitrapon'Andriamanitra taloha. Misy sitrapon'Andriamanitra ok mety amiko tsy maninona mety, fa misy karazan-javatra tsy sahako akory ny manontany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ilay izy satria matahotra hoe sao dia zavatra tsy vitako ny angatahany amiko. Misy fotoana anie zao hoe mety misy olona miaraka aminao ohatra zany zao, ianao tanora malala an'izay sao io misy olona miaraka aminao dia tena raiky piti be amin'ny mihitsy ianao ianao nefa mahafantatra tsara zany hoe mila mametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho priorité amin'ny fiainako, fa tsy samy teny ianao hoe tsy samy manontany tompo ianao fa matahotra ianao hoe ary raha lazainy zao hoe misara amin'io dia ahoana. Raha vao ohatran'izay ilay fotsika mangataka an'ilay izy dia azafady fa tsy halala ianao izay, fa ny olona nampatonga natahotra an'izay sitrapon'Andriamanitra izay satria tsy fantatro tsara hoe tena tia ange Andriamanitra tsy azoko le izy nge haiko ihany hoe tia Andriamanitra haiko le izy fa tsy haiko, azonao le izy haiko ato anaty lohako ato fa tsy tonga aty anatin'ny foko aty hoe hay fe afaka mahatoky aho hoe raha miteny amiko Andriamanitra hoe miala amin'ity fifandraisany ity kay tsara be ho anahy zany, fa matahotra an'ilay fihetsem-poko aho hoe sao dia tsy zakako. Aza matahotra ianao, tena tsisy tianao ohatra an'Andriamanitra zany, ary Andriamanitra ny mahalala ny afaka 5 sy ny 10 taona dia manapa-hevitra ndao atao
ny sitrapon'Andriamanitra ny lara-pahamehana. Dia indrindra ny tsy fanaovana adaladala ny ahatonga antsika hoe ho feno ny fanahy, mametraka an'io sitrapon'Andriamanitra io. Tena apetraka antsika hoe za Jesao amantatra ny sitraponao androany. Le sitrapon'Andriamanitra nge tsy any an-danitra lavitra be any dia hoe asa moa tsy hay izany. Andriamanitra nge tsy sanatry sadika akory ka ampanao zavatra tsy vitantsika. Matoa teneniny amintsika hoe manao ny sitrapony no ankasitrahany. Tamin'ny anatra ny bokin'ny Davida, ny anatra ny tantaran'i Davida tsika dia ny anatra an'izay tsara. Fa ny olona ankasitrahan'Andriamanitra dia le anao ny sitrapony rehetra. Dia izy ve dia miteny hoe za mitady olona ankasitrahany foko, fa zaho tsy teniteneniko anareo aloha le sitrapo fa atao akamatatra. Ataovy eo raha mahalala ianao dia tsara. Tsy ohatr'izany ange Andriamanitra, tsy mpamila fily ohatr'izany fa tena tia no fantatrao io. Tena tia no fantatrao. Fa tazomintsika le Jérémie 29 7:13. Zao le teny ao hoe io Andriamanitra io dia afaka rehefa te katsahantsika amin'ny fotsika rehetra izy ndrasy aloha vakiana mihitsy fa tsy atao tsenjery fotsiny. 29:13 andiny 7:17. Ary hitady anareo dia ho hitanareo aho izy raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Io Andriamanitra io rehefa tadiavina dia hita. Fa tsy hoe tadavina fotsiny dia ohatrany hoe manao sarisary mitady. Ohatrany hoe mila mivavaka hono rehefa maraina le vavaka sakafo reny aloha ny any tena hitako hoe sarisary mivavaka mihitsy reny. Mino fa tsy misy mpiaino radio vaovao masoa manao Jehovah Ray mpanome soa velominao ny tena naitsony angamba. Fa iny tsy hitako mihitsy izay mahavavaka azy. Tsy hoe mety le tonom-bavaka fa zao rehefa tonontsika le izy dia zavatra misosasosa fotsiny. Formule atao. Fa tsy izay nge mitady an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Dia ianao ve izany zao rehefa miakanjo maraina efa nanontany an'Andriamanitra ve ianao hoe Tompo aza hitady ny sitraponao amin'ny akanjo anaovako. Ohatr'izany ange izany Izany ny dikany hoe ndao tsy hanao adaladala fa mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny laoka andrahoana. Mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra hoe ataoko ahoana ary ty journée ty androko androany ty na daholo ny ampiasako azy. Manafaka antsika be izany. Toizantsika. Ndao antsika asianao aloha hijery kely vetivety fotsiny ary ao anatina zavatra maromaro hoe ahoana ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mety ho fampianarana be anankiray mihitsy izany fa ny zavatra tsotra ifampiresantsika asianao androany. Ny fototra ao anatin'ilay izy aloha dia ilay Job 2:20 hoe mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana. Izany ny ahatongavany soa aminao. Le mifankazatra. Efa averimberintsika fa tsy le resaka sitrapon'Andriamanitra goavana ianao izay vao hianatra hoe Andriamanitra ahoana izany ny famantarana. Mipoitra etsy amin'ny rindrina etsy ve ny tananao miteny hoe isarolinina mihitsy no vadinao. Ga izany le izy. Tsy ohatr'izay nge. Fa le izy ianao mifanaraka, mifankazatra am-po amin'Andriamanitra izay fifandraisana izay. Dia lasa mehainao izay le any amin'ny Jaona 10 tenenan'ny Tompo hoe ny ondriko ange mahalala ny feoko hoe ozy ny Tompo. Feo an'andry lasa hainao. Ianao nge izao any an-tranonareo any na iza izao ny tena olona mifankazatra be aminao any. Manana olona mifankazatra ianao dia na any ambadika any ary izy miteny any dia mahafantatra hoe ivadiko indray izay miteny izay. Ianona tsy hitanao ary ny endriny satria efa fantatrao foana ny feony. Ohatr'izany ange ilay fifandraisana amin'Andriamanitra arakaraka ny fampiresantsika aminy dia hahenontsika azy amin'ny zavatra kely. Le hoe miaino an'Andriamanitra ho aza eritreretinao hoe misy zavatra extraordinaire be tonga dia hoe mazava be dia misy feo manako dia hatramin'izao aloha mbola tsy naheno mihitsy sady mbola tsy nahita hoe masoko nahita dia hoe hoay tena mbola tsy nahita. Sady everiko hoe tsy maninona na tsy mahita ary fa fantatro fa misy Andriamanitra ary miteny satria henoko amin'ny fiainako mihitsy izay.
zay finoana zay le tenen'i Jesosy tamin'ny Tomasy hoe sambatra zay mino nefa tsy mahita. Zay le tediavin'ny Tompo amintsika sy ianao mifankazara ary. Romaina 12:12 manambara amintsika hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, fa amin'izay fotoana izay ihany ianao ny afaka mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia mahita an'io hoe ezy tsara be, tena azo ekena tsara ary indrindra marina amin'ny fiainako. Izany ange ny sitrapon'Andriamanitra, ny toetra ny sitrapon'Andriamanitra tsara be. Izany no tenenako anao tsisy atahorana. Fa ahoana ny zavatra torin'ny tenin'Andriamanitra amintsika? Tena mila miala amin'ny lasitra izao tontolo izao aloha. Ny olona te ho feno ny fanahy masina izany, tsy mifanaraka mihitsy ny hoe fanahy izao tontolo izao sy ny fanahy masina. Tsy mifanaraka mihitsy izany. Tenen'ny tenin'Andriamanitra amintsika mazava ny amin'ny Korintiana 2:2-2 hoe tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao tsika, fa ny fanahin'Andriamanitra no hanomena antsika. Samy hafa be, dia tena tsy misy ifandraisany mihitsy ireo. Tsy hoe indrindra moa amin'ny tanora indraindray atao amin'ny sekoly moa zay zao ohatra atao amin'ny sekoly miresaka hoe tsy mahazo mihirahira an'izao tontolo izao. Tsy hoe filambaniny ange le izy dia indraindray te hiady varotra be foana, fa maninona kosa nefa raha kalony fahiny le izy, fa maninona raha le izy ange tsy le hira mahatonikirana azy ny mapa evangelika na tsy evangelika ny hira ravako hoe ny mapa evangelika ny hira dia ny mpihira azy. Le mpihira azy raha ohatra ka mbola tsy amin'ny tompo le mpihira, le fanahiny anatiny ange misy io ange na tiatsika sy ianao na tsy tiatsika dia misy fanahy miampita ao anatiny. Dia le fanahin'izao tontolo izao raha vao io nefa ny mameno atsika, tsy tafahy ny sitrapon'Andriamanitra tsika, fa afangarontsika foana ny sitrapontsika sy ny an'Andriamanitra. Raha vao tsy kategorika tsara tsika entitra hoe non, aza tia izao tontolo izao tiana. Itiana izany atao anatin'ny fony tiana ato itiana nofo tiana nofo ange tia izao tontolo izao lazaiko anao mihitsy. Fa itiana fanahy miteny hoe tsy mahatsika tsy manao tia izao tontolo izao izany tsika, satria tsika te hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy maintsy avaozina ny saina. Tsy manaraka ny lasitra izao tontolo izao dia manaiky avaoziny tenin'Andriamanitra ny saina. Tesaloniana 1:4 manambara amintsika hoe izao ange ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra ny hanamasinana anareo. Eo moa izy miteny an'io hoe ifadinareo ny fitsangajangana, fa tiatsika ho tsipihana tsara io hoe ny hanamasinana antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mila azonao tsara fa ianao dia olona voatokana, efa olona voavidy. Ny Korintiana 1:5 ary amin'ny 2:20 milaza an'izay izy, olom-boavidy nareo, tsy anareo tsony ange nareo Ny dikany ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, toe-po mifankazatra amin'Andriamanitra, afaka mitena antsika, libra n'ity lohantsika ity, tsy voafehan'le fitiavan-tenantsika sy le hoe tsika ny ivon'ny fiainana intsony, ary indrindra olona afaka amin'izao tontolo izao. Manao fanamariana kely tsika, ny hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa manampy antsika be. Ny resakitsika tany amin'ny Efesiana 2:4 hoe vatana, ao amin'ny Efesiana 2:4 tena manipika tsara ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiombonana. Zava-dehibe no hoe misy firaisana amintsika sampina. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsaronao ve iny fampianarana iny? Raha tsy hitanao izany dia afaka verenanao jerena any amin'ny Facebook tsika na ny YouTube tsika any fa any avokoa ny fampianarana Efesiana 2:4 andininy voalohany tamintsika nianatra ny andininy voalohany izany. Dia inona ny zavatra tiako ambara aminao eto? Isan'ny zavatra ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ny fanampiany hafa, ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra hafa. Ianao mpanompon'Andriamanitra, aza klasiana zavatra ohatrany hoe indraindray tsika amin'ny klasy hoe itiana angamba aloha izao mpanompon'Andriamanitra iny ianina, ary ianao inona? Ianao nge mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa ny tiako ambara aminao hoe isika mpiombona ao anatin'ny
piraita-po amin'i Jesosy dia nataon'Andriamanitra hifanohana mihitsy tsika mba hahafahana mahafantatra n'io sitrapon'Andriamanitra io. Misy teny eo amin'ny Mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo, tsy vakiantsika manontolo io fa tantaran'i Rehoboamy io rehefa nanomboka handray ny fitondrana fa maty Solomona mpanjaka tamin'io. Ny zavatra niseho tamin'io dia naka hevitra aloha Rehoboamy, naka hevitra tamin'ny zokiolona efa mpiaraka tamin'ny Solomona izy hoe ahoana ny ataoko mba hampipetraka tsara ny fanjakana. Naka hevitra indray izy tamin'ireo tanora miara-mihira aminy, tsy hoe miara-mihira moa ray génération taranaka indray mihira zay. Naka hevitra izy tamin'ireo, samy naka ny hevitra fa izao diso safidy izy tamin'ny zavatra nataony. Nampatonga zany hoe Andriamanitra aloha masy mandidy azy efa nifeny zavatra rehetra, fa ny zavatra afaka raisintsika amin'io Mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo io diso safidy Rehoboamy, fa le génération no nienony, le olona taranaka ray mihira taminy nienony dia lasa vita teo vetivety ihany izy nanjaka dia nisaraka ny firenen'Israely, nisaraka roa avaratra sy atsimo nanomboka teo. Inona ny zavatra ianarantsika? Afaka miteny aminao amin'ny alalan'ny hafa Andriamanitra, kanefa fidy ho tsara izay olona atononao. Eo zany tsika tena mila jerentsika tsara mihitsy mifidiana ireo olona, rehefa mijery olona ianao zany hoe izy ary ny atonoko tsika zany tsara mihitsy hoe afaka mba mifampizara amin'ny hafa, satria izay ilay fiombonana. Fa andao fidiana tsara hoe voalohany aloha olona tsy manana tombotsoa manokana amin'ilay tranga resahana amin'ilay fiainantsika ilay olona. Ny tiako ambara aminao any ka lasa mety ny tombotsoany no anomezany sosikevitra ho anao dia lasa tsy mety. Mifidiana koa olona ianao hoe hitanao fa efa tonga amina toerana tiana ho ahatongavana ny fiainany, fa tsy hoe olona mbola misy ho tantaraina be koa ilay olona nefa ianao mangataka conseil any aminy. Tsy ahitanao ny vokatry ny fanakory ilay fiainan'ilay olona dia ianao mangataka hoe ahoana reny mety hevitr'Andriamanitra amin'ity, fa mety tsy feno ny fanakory mantsy izy zany. Azontsika afaka mifidy olona tena mihoatra ny ray tsika, fa tsy hoe maty akazo tokana. Indraindray olona anankiray ny eritreretintsika dia indraindray tsika lasa ny riska ao anatin'io lasa tahaka ny tena manompo olona mihitsy. Tandremana tsara io le tsika samitsika nge, za tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa afaka mifanatona mihitsy tsika dia mifampiresaka, akanao hevitra fa ao anatin'ilay izy ianao ihany, ianao sy ny tompony mahita an'ilay izy amin'ny farany. Dia izay ny any mahatsara koa hoe mihoatra ny ray. Eo ampiresahana ianao fantaro tsara izay ambaran'Andriamanitra aminao. Rehefa mifampiresaka eo dia afaka apetraka ao fanontaniana anankitelo, afaka apetraka ao reto. Misy hevitra hitanao ve? Teneniko an'ilay olona zany hoe manatona anao zany dia tantaraiko anao ilay zavatra hoe misy an'izao tranga izao amin'ny fiainako, izao ny eritreretiko momba an'ilay izy. Dia manontany an'ilay olona ianao hoe misy hevitra hitanao ve fa ivelan'ny voalazan'ny Baiboly zany hevitra zany. Izay ny zava-dehibe ifampiresahana, satria misy zavatra mety tsy takatro fa takatra ao. Izay ilay antony ifampiresahana ravako. Izany ny dikany hoe mandeha amin'ny fanetreteny tsika malagasy matetika sahirana kely na sahirana be voatafanao tafiditra kokoa ao anatin'io, nefa azo trandrahana tsara ifampitomboantsika ao amin'ny fanarahana ny tompo io. Zavatra afaka anontanianao tsara ihany koa hoe inona no heverinao fa fanapa-kevitra endry azoko raisina ao anatin'izao zavatra mitranga aminazy ao. Ary afaka anteneninao anazy hoe inona reny nataonao raha ianao no teo amin'ny toerako hoe fantaniana tsotra afaka antanitsika fa averiko aminao ianao sy ny tompony mahita tsara le toe-tsaina ny anatinao zany hoe za Jesosy tena mikatsaka ny sitraponao amin'ny atsipirian'ny fiainako. Fa lazaiko anao fa rehefa any am-ponao zay dia mihiratra tsikelikely, mahiratra tsikelikely ny masonao dia lasa mankafy be an'ilay aventure tena fiainana isan'andro mahafinaritra be ny miaraka amin'ny tompontsika ao anatiny. Mandrositsika senao, mandrositsika miverina any amin'ny bokin'ny Efesianina teo indray tsika aloha
dia kristianina feno ny fanahy eo amin'ny anjeny 5:10 ny dingantsika teo fa satria ho avahantsika senao manokana. 5:10 araraoty ny andro azaonao vatsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Izao ny zavatra teneniko anao. Antsoina hoe kristianina feno ny fanahy dia kristianina manararoatra ny fotoana ho ny tenin'Andriamanitra amintsika. Io fotoana io tena zavatra mahagaga mihitsy amin'ny fiainana. Zavatra mahagaga, indrindra moa izany izao ohatra ny hoe mandeha be ilay izy. Ilay izy ange tsy hoe niena ilay andro hoe 420 ora foana ny 420 ora. Ary tsy mbola niena hoe lasa nanomboka 2021 dia enina andro sisa reto ny une semaine na ny herinandro iray. Latsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy lahady ihany. Izay ihany ilay herinandro. Tsy miova izany io na tamin'ny taonjato faha voalohany na tamin'ny taonjato faha 120 iainantsika. Ny zavatra mahavariana nefa dia tena mampitehiteny hoe tsy manam-potoana amin'ny zavatra be da be ohatry ny lasa ohatra ny hoe hitanao rehefa misambotra zavatra le asa ianao rehefa nikasika amalina le trondro be ireny ianao, amalina le trondro lavalava ireny, sambory amin'ny tanana ange ireny mipiritsaka be ohatrohatr'izany angamba le fotoana ohatra ny hoe mipiritsaka be. Izao no lazaiko anao ampy foana io fotoana io. Rehefa tsy lanilaniana ny fotoana dia ampy. Rehefa tsy lanilaniana fahatany, izay ilay tiako ambara aminao, dia ampy foana io fotoana io. Nisy fandaran'ny pasteur Silofra Maolo-Miaso amin'ny mandeha mendrika ny fiantsoana talata maraina. Asa raha enao izay efa tsy le farany teo ve izao ilay izy fa le efa efa ray volana lasa iny izao satria miverina indroindro foana le fandarana. Nitenenany an'ity teo amin'ity texte ity mihitsy. Tiako be le teniny teneniny tao anatiny andrasany hoe soratako aminao kely vetivety eto ilay izy misy teny anglisy izay manambara le teny hoe sahirana be busy B dia U Z S dia Y B tasy aloha atao hoe sloa busy tasy aloha atao an'izao. Inona zavatra asehoko anao anatin'ilay izy hoe voaraiko be tamin'iny fandarana iny ity dia miraikitra be atao anaty lohako foana. Be under Satan's yoke. Inona izany dikan'izany olona voafatotra ao ambany ziogany devoly. Ny olona miteny lava hoe tsy manam-potoana. Tena lasa nanomboka tamin'izay tena nieritreritra Jesosy vonjeo fa za mihitsy le mpiteny hoe tsy manam-potoana satria tena feno be foana. Izay fahitako azy. Busy ozy izy amin'ny teny anglisy, occupé ny dikan'izany hoe sahirana be. Izay ny dikany hoe busy, sahirana be. Rehefa miteny ianao hoe sahirana be dia misaintsaina aloha fandrao dia ambany vahoan'ny Satana. Fa lasan'ny Satana ny fotoana. Andraso iresaka tsara tsika senao izao. Tohizantsika ane tasy aloha fa sao dia mbola tsy voarainao tsara dia asehoko anao kely eo. Be under Satan's yoke. Ahoana ny fomba tsy hanaritsika fotoana? Manome hevitra anankifolo anao tenin'Andriamanitra izany miteny amintsika hoe araraoty ny andro azaonao vatsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Ahoana ny hahatonga antsika hoe tsy verivery fahatany ny fotoanantsika? Sao Filipianina 4:4 manambara amintsika hoe Filipianina 4:4 hoe miezaka natratra ny marika aho ahazoako ny lokany fiantsoan'Andriamanitra ny ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona ny zavatra raisintsika ao anatiny? Mba tsy hanarinarianao fotoana, asio tanjona mazava.
asio tanjona objectif tsara hoe aninona moa ianao zany asio tanjona ny tontolo andronao asio tanjona ny herinandronao asio tanjona ny ray volananao sao ianao zao dia efa mieritreritra ny tanjonao 2022 raha vao tsy manisy tanjontsika dia ohatrany hoe mandeha fotsiny ihany dia ny tena marina kay le fiainantsika miady amin'ny fiainana fotsiny tsika miezaka miaina fotsiny dia mifomaraina dia miasa dia miasa dia miasa dia mody dia matory dia mifomaraina indray dia miasa dia nefa miasa tsy hita hoe aninona fa ny azo verany amin'ny WC daholo fotsiny jerenao tapitra ny 2021 ohatra ny mbola tsy hitako ihany izay nitsangana tamin'ny fiainako fa inona nefa ny tianao hitsangana tamin'ny fiainanao ianao ary tsy nahalala an'ilay izy akory asio tanjona ary inona zany ianao zao inona zao ianao ny tanjona nyty androany ty tsy mandeha tsy misy hoe miverina nge ny andro tsirairay ravako hoe tsy misy hoe ao aloha tadidinao tamintsika nanao kasety taloha dia misy hoe tsindriana kely dia averina trrk averina enona nga misy an'izany ao fiainana tenenany tompo amintsika ny ray segondratsika sarobidy alaivo miaraka amin'ny tompo hoe inona ny tanjona salamo 7:10 andiny 7:7 zao ny soratra ao anatin'io zavatra faharoa tenentsika hoe ahoana ny tsy anarinaritsika fotoana salamo 7:10 andiny 7:7 hoe antenda ihany ny haiko tsy le antenda ny jerevantsika fa hitanao misy isa ray kely amin'le teny dia ry ambany ery hoe antanako ihany ny haiko mandrakariva kanefa tsy manadiny lalanao inona ny raisitsika antananao angeny fiainanao eo antananao ny fiainanao dia anjaranao ny miaina tsara n'ilay izy na tsy ahoana zany hiaino tsara ny anio raha afako fa ny anio ny zavatra ataonao androany mamaritra ny zavatra ho rapitso ny ataonao androany ny hamaritra hoe rapitso ianao anenina na ny ataonao androany mamaritra hoe rapitso ianao feny fifania oe le mahatonga le oe iny ange satria ny ainanao tsara ny androaninao azadinona foana fa ny devoly any dia mikatsaka an'izay ahatonga anao tsy hiaina ny androany tsy hiaina n'le présent le ankehitriny fa voasarangotry ny lasa sy ny hoavy rehetra any zavatra fahatelo teneniko anao oka izay le enganie anao ty enganie ka hananina lazaiko anao fa tsy mandaitra mihitsy zany enganie zany tsy mandaitra le tsetsetra eo ampitoerana eo fotsiny hoe raha mba zao fa raiso ny andraikitra hitondra fiovana raiso izay andraikitra atandrify anao hitondra ny fiovana eo amin'ny fiainanao fa tsy mampandroso ny enganie zao ny zavatra fahaefatra Jakoba 1:20 miteny hoe fa ny fahatezeran'ny olona dia tsy ahefana izay mariny eo anatrehan'Andriamanitra lazaiko anao be mihitsy tena mandany fotoana raha afako manary fotoana ny tezitra aza mandany fotoana amin'izay amin'ny tezitra aza mandany fotoana tezitra amin'ny zavatra tsy afaka ataonao na inona rehefa tsy hitanao izy anao aza mandany fotoana tezitra amin'izany ela be vao misinda le izy le toepo iny mandreraka be nge le tezitra motsy zay teneniko anao tsara fa io tena fomba angalarany devolo ny fiadanantsika mihitsy io fahatezerana io dia ianao nefa efa manana ny tompo manana ny safidy tsara ianao dia zao ataontsika fa andao ny fiadanantsika atao saro-piaro aoka samy ho saro-piaro amin'ny fiadanana efa nomeny tompo azy Korintiana 1:10 vakiny io tenin'Andriamanitra io zavatra fahadimy tsy anarinaritsika ny fotoanantsika zao le teny hoe areoka tsy himonomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana ajanono menomenina tena ajanono mihitsy fa tsisy dikany tsy hoe tsisy dikany fotsiny tena mangalatra tena concert io mangalatra ny fotoanantsika sy ianao
rehefa resahanao nge ny olany zay le menimenina nge tena ohatr'izao mihitsy zao le izy tena makatso makaroa be da be arakaraky ny resahanao an'iny vao maika hitanao mengeza le olana aza mandany fotoana amin'izany ianao fa tsy vitan'izany le koritana voalohany toko 10 teo nge tena mandefa fampitandremana amintsika mihitsy hoe nitandremo tena mahafaty mipandringana mahatonga antsika ho voaringana hoy ato aminao hoe ame zavatra anankifolo anao tsy anarinarianao fotoana mpitoroteny toko 9:7 zao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io teny io mpitoroteny toko 9:7 ny fahitan'ny maso dia mahafinaritra noho ny firenren'ny faniriana ohatrany hafahafa le izy miaino azy hoe maninona ny fahitan'ny maso mahafinaritra noho ny firenren'ny faniriana aza mitsetra ny amin'ny zavatra tsy ananany le zavatra anananao hitan'ny masonao meny tompo anao ankafizo iny fa aza mitsetsetra ny zavatra tsy anananao fa mandany fotoana izany tsy mamokatra zavatra soana inona na inona ny fiainantsika mihitsy zavatra 7 Filipianina toko 7:17 Filipianina 3:13 manambara amintsika hoe ry rahalahy tsy mbola ataoko fefanahazo ny tenako zavatra ray loha no ataoko manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka natratra ny zavatra eo aloha aza miaina any amin'ny lasa foana indraindray dia lany ange ny andronao miteny hoe tamin'ny andronay impiry ianao izay miteny an'izay azavo kelinao foana eny misy zavatra tsara ianarana amin'izay fa indraindray tavela eo tsika tavela amin'ny fieritreretana ny indrisy sy ny etsetra amin'ny taloha aza miaina amin'ny lasa intsony ianao Efesianina toko 5:5-7 le hitantsika teo hoe mba jereo tsara zao le tenin'Andriamanitra aza manao daladala fa fantaro ny sitrapon'Andriamanitra jereo tsara re izay zavatra mitsetsitra ny fotoananao zay nge le aza manao daladala fantaro ny sitrapon'Andriamanitra io zany le fotoana nanana ina zany Jesosy zao no tianao ampiasako n'ity fotoanako ity isafisafy telefônina indray zany aloha zay ve zany zao le atao za tena misy fotoana misafisafy telefônina tiako ambara aminao zany hoe bon jery publication eo dia mijery tsy hoe maninona ne fa izao atambatritsika daholo ny zavatra rehetrarehetra teo inona ny tanjona ao anatin'ilay izy misy tanjona voapetraka ao tsara ve ny tanjona ary inona sody ao anatin'izany misy zavatra mitsetsitra ny fotoanako rehefa fantatrao zay dia tonga dia hialao sahi mihitsy hoe piako rangaty connexion ty piako sahi fa aza dia hoe rehefa hitanao zao fa isaky ny tonga le nentoanareo dia eo ianao aloha tavela eo adiny 4 dia menatra ianao hiteny hoe ao moa nentoa azafady fa ny fotoanako zao mantsy tsy anahy efa manana rendez-vous dia rendez-vous amin'iza rendez-vous amin'ny Jesosy le izy le izy mety tsy hoe rendez-vous aninona fa efa misy zavatra efa voakajinao tsara dia sahi mijoro hoe tsy resapona eto indray aloha eny izy nga moa dia ho tenenina hoe tsy resapona fa sao dia choqué izy sahira-tsaina fa sahi miteny hoe tsy manana adiny 4 olanina tompoko zavatra anankiroa faran'ireo dia zavatra tsotra be amin'ny fiainantsika tandremo ianao mieritreritra hividy fotoana amin'ny fanenana torimaso inona ny tiako ambara aminao tsy hainao tsara nandamina ny fotoananao hanika adiny 2 ianao sisany matory dia miteny ianao hoe tena miasa ho an'ny tompo mihitsy zao jerena tsara efa nasian'Andriamanitra mazava tsara ny fotoana hoe alina sy ny andro anjarantsika sy ianao no mandamina azy aza laina fanahy amin'izany Andriamanitra dia aveo ianao ny ampitsony raha hoe andeha atao hoe tena fotoana na alim-bavaka fa natokana ho amin'izay afy izay fa ny ianao mba tsy tenenako hoe ahoana ohatra ny evolava dia aveo ianao miteny hoe tompo apio ameo hery andro any
lazaiko anao fa zany antsoina hoe makafanan'Andriamanitra. Ny olona tokony ho izy adiny enina ny matory farafahakeliny izay. Tsika olon-dehibe zany efa antony raha adiny enina. Raha mbola zaza mitombo izy adiny 7 adiny 8. Tena zava-dehibe izay satria ho adalainy devolo ny concentration anao, adalainy devolo ny émotion anao fa ho rakizia angeny anaranao ny ampitson'iny e. Dia avy eo indray ianao miteny amin'ny mandeha ny fanamelohan-tena samihafa rehetrarehetra. Aza tandremantsika izay. Farany amin'iny aza nikoropadropaka rangaha. Fa rehefa mikoropaka tsika dia izany tena mahabe fahadisoana antsika mihitsy. Andao alamina tsara. Fahaizana mandamina tsara ny entina miady ny tenin'Andriamanitra. Andao tsika mandroso. Kristianina feno ny fanahy fa tsy mamy divay. Eo amin'ny 9:20 aza ho mamy divay nareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa ka ho fenona ny fanahy. Inona moa ilay hoe mamy divay e? Izao ny zavatra raisintsika. Izay zavatra mameno anao no mibaiko anao. Tsika sy ianao ty dia namboarin'Andriamanitra ohatran'ireny zavatra tsy misy ninino ireny, ohatran'ny hoe siny tsisy ninino. Dia izay eketsika mameno antsika eo dia iny no mibaiko ny fiainantsika. Ndao ane tsika hijery iresaka n'ity tsy mamy divay ity aloha tsika. Ohabolana toko 2:21 dia mampiseho amintsika mazava tsara fa mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka. Koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry. Ity zany tsy resaka legalisme fotsiny. Legalisme zany hoe lalàna tsy mahazo misotro toaka, tsy mahazo misotro divay, tsy mahazo misotro labiera. Tsy resaka izay. Le itenenan'ny tenin'Andriamanitra anazy averintsika tsara ny any amin'ny Timoty 1 manambara amintsika hoe ny antony didy ange dia fitiavana. Fitiavan'Andriamanitra antsika ny itenenany antsika. Fa mampiraikiraiky ange le izy. Rehefa feno an'io le olona dia miraikiraiky. Fa kitsika ny ohabolana 7:20 ohabolana 7:20 dia ny 7:20 anie izao ilay voasoratra ao. Aniza moa ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokona, depression zany fitolokona zany. Aniza ny ratra tsy ahoana, aniza ny maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny amin'izay mandeha hanandrana divay voaroaro zavatra, mpanao an'ilay ponitra ireny zany. Le tenin'Andriamanitra nge mahita tenenina be mihitsy zavatra efa hatramin'izany nefa nisy film. Dia ahoana? Aza mijery ny divay noho ny amenamenany sy ny fanganoan'ny ao anaty gilasy ary ny fikorinany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia manaikitra ny toy ny biby lava izy ary anindrona toy ny menarana. Hatreo ny vakiana. Inona ny zavatra ianarantsika? Ataon'Andriamanitra tahaka ny hoe ampitahaina hoe aza ho mamy divay nareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy. Indika misy zavatra mila ianarantsika tsara ao. Ny kristianina tena izy kristianina miaina feno ny fanahy. Ny zavatra raisintsika aloha mialohan'ny ampitahantsika an'izay resaka divay sy fanahy izay dia izao hoe ohatran'ilay teo zany hoe feno toaka le fiainan'ilay olona fa ity tian'Andriamanitra tsika sy ianao hoe manaiky ho fenona ny fanahy ary tsy maintsy feno ny fanahy. Rasy aloha fa manjary tsy azonao le zavatra tiako soratana tiako ampitaina aminao. Hitanao amin'ny teny grika io teny hoe aoka ho fenona ny fanahy io le temps an'le verbe mihitsy ampiasainy dia manambara hoe le izy aloha hoe aoka ho fenona ny fanahy. Ho fenona ny dikany misy mameno fa tsy hoe ianao hoe za dia anao feno ny fanahy androany. Azonao ny samihafa zany. Le izy zany misy mameno anao ny fanahy masina fa ianao mila manaiky an'le fenona ny fanahy. Tsy ianao zany tsy zavatra tsy amboarinao amin'ny tenanao hoe za dia anao feno ny fanahy fa manaiky ianao fenona ny fanahy. Ny zavatra temps ana verbe anankiray raisintsika eo koa dia ity hoe le teny miteny hoe mila feno ny fanahy hatrany ary amin'ny fomba fiteniteny frantsay hoe impératif io
vaiko io zavatra io. Tsy misy hoe ianao aloha afaka misafidina feno fanahy ianao na tsy zay tianao. Le kristianina raha afako midika zay le teneniko anao hoe ny tena kristianina dia olona feno ny fanahy amin'ny fotoana rehetra, tsy rehefa eny amin'ny pilipitra ihany, tsy rehefa manao tafika masina, fa amin'ny fotoana rehetra manaiky ho fenona ny fanahy ary miaina an'izay any anatin'ny sainy hoe za tsy maintsy feno ny fanahy, tsy maintsy miaina an'io aho fa tsy mety raha tsy miaina an'io. Donc ataontsika sy anao ampitahintsika kely vetivety. Hitanao ny fanahy masina sy divay satria Paoly apôstôly eto izany mampitaha an'ilay izy. Ny divay hoy izay dokotera miteny hoe dépresseur izany. Ny dikany araka le teny tao amin'ilay ohabolana teo mampitoloko ny divay. Ny alcool fotsiny izany io tenentsika io fa tsy miresaka hoe divay tsika fa alcool ny zavatra tiana ambara. Ny fanahy masina kosa etsy ankilany tena zavatra samy mitondra zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona izany ilay izy, samy ivelan'ny fiainan'ilay olona, fa ny anankiray mampitoloko anazy fa ny anankiray mampatonga mistimule anazy, mahatonga anazy voahetsika anao zavatra tsara. Izao aloha ny zavatra fantatritsika, izay misotro ihany ny mamo, tsy izay? Raha ohatra ka tsy misotro ilay olona dia tsy mamo. Mila azontsika tsara fa tena raisin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe fanainian'Andriamanitra ampitahina mihitsy io resaka mamo divay sy feno ny fanahy io. Fa le fahafenona ny fanahy nge tsy hoe ny olona rehetra dia mety feno ny fanahy, izay manana an' Jesosy ihany no afaka ho feno ny fanahy. Tsy maintsy miantomboka amin'izay izany tsika hoe manana an' Jesosy ilay olona aloha, izay manana ny zanaka ihany no manana ny fanahy masina. Zavatra faharoa tenentsika, ny olona misotro tsy hoe mamy foana akory ilay olona, fa misy fotoana misava ny tokany, moa tsy izay? Fa ohatra n'izany koa tsy hoe ianao ohatra izany izao eto ianao izao dia mandray tenin'Andriamanitra ianao mirehatra an'izany any anatinao izany feno ny fanahy. Tsy hoe ange mirehatra ianao eto dia mirehatra koa ianao na taxi be, fa ohatra n'ireny misotro toaka ireny ihany afaka ny efe an'iny raha ohatra ka raha tsy tonga saina ianao izany hoe mila fenona an'ilay izy hatrany. Azontsika izay? Zavatra fahatelo fantatritsika loatra fa tsy mahafeno tenany ange ny olona mamo dia ohatran'izay koa aty amin'ny mifanohatra amin'izay mihitsy izany ny aty amin'ny fanahy, tsy tafandeha amin'ny nofo izany mihitsy ny olona rehefa feno ny fanahy. Izay le Galatiana 5:12 hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo nareo. Ny olona misotro toaka mamy toaka tsy mahafeno tenany izy, fa ny olona atao hoe mamo ny fanahy masina ve fomba fiteny izany ny anahy iny, fa feno ny fanahy masina tsy tafandeha amin'ny nofo izy rehefa feno ny fanahy. Ny olona misotro toaka misotro alcool be misy fanarana-po amin'ny ratsy ange, satria le nofo mihitsy ny manjaka tanteraka. Eny re le iainana mety misy iainanao mihitsy izany, fa mety misy vady misotro lava, mety misy dada misotro foana, dia mahitsika hoe io ndray fa mamy, miala ndray ny teny ratsy, miala ndray ny famakian'entana, miala ndray ny vono. Galatiana 5:17-20 ange fa miariary ny asan'ny nofo, tany saina eo daholo, fa mifanohatra amin'izay ary mifanindran-dalana amin'izay indrindra mihitsy koa. Rehefa feno ny fanahytsika dia feno fiainana amintsika, le fiainantsika mihitsy ny feno ny vokatry ny fanahy. Tantaraina indray kosa ao amin'ny Galatiana 5:2-3:20. Manohy itsika sy ianao, ahoana ny ahatongavantsika sy ianao ho feno ny fanahy? Izao tenenin'ny tenin'Andriamanitra tsara tsika hoe andao tandremana ny vavantsika, tena zava-dehibe mihitsy, te olona feno ny fanahy masina ianao izany Izao ny ohabolana 20:1-20. Ny mahafaty sy mahavelona samy hainy lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany.
Mateo 12:7 dia manambara amintsika hoe ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Ity teny lazaintsika ity tena zava-dehibe mihitsy ary mila jerentsika tsara ny Jakoba. Ananarany Jakoba atsika tenin'Andriamanitra mananatra atsika momba n'le ratsana kely aty aminatintsika aty. Zao ny teny eo manomboka amin'ny 2 Jakoba 7. Tafitohana amin'ny zavatra maro sika. Raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy ny lehilahy tanteraka ka mahafeny tenany rehetra. Afaka vakianao hatramin'ny 2:12 mihitsy io. Fa inona ny ambarany? Ty tenitsika ty, ny olona feno ny fanahy tsy miregle ny vavany tsy possible zany. Fa ny zavatra mila reglena voalohany raha afaka ty vavantsika senao ty. Ahoana ary ny reglentsika azy? Romanina 12:1 miteny hoe aza mety ho resin-dratsy ianao fa resy eo amin'ny sonin-dratsy. Ty vavantsika ty anie mora miteny zavatra negativa, zavatra tsy le mifanohatra amin'le finoana e. Tenenin'ny tompontsika hoe aza mety ho resin'ny zantsika. Kolosiana 4:5 miteny hoe andao rangahy teny fahasoavana mandrakariva. Ina zany ataontsika? Ndao hifidy tsy hiteny afa-tsy teny tsara. Tsy miteny afa-tsy teny tsara. Toizantsika. Eo amin'le 7:7 amin'le 5 teo dia miteny le tenin'Andriamanitra koa mifampilaza. Amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mirasy mihira sy mikalo amponareo an'ny tompo. Ina zavatra resantsika? Ahoana ny ahatonga anao feno ny fanahy? Mitandrina ny teninao. Resaka teny no ambaran'ny tompo amintsika amin'le fiafaran'le anarantsika androany. Mifampilaza ho izy. Ina le hoe mifampilaza? Rehefa miresaka isika senao. Andao rangahy jerena tsara hoe inona ny zavatra resantsika? Inona rehefa miresaka dia miresaka inona? Andao hifampiresaka ny zava-tsoina ataon'Andriamanitra. Malakitoko 7:7 teny tiako loatra io ary isan'ny fototra tiana ampijoroana hatrany an'ilay fijoroana vavolombelona ataontsika rehefa manao feonam-piantsika. Zao ilay tenin'Andriamanitra hoe tamin'izany izay natao ohatran'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niaino ka nandray izany. Dia mahafinaritra be ny toyany. Ary nisy boky nisoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarany ary ho rakitra soary eny hoy izy amin'ny andro izay ho tendreko. Ny sary teneniko aminao amin'io Andriamanitra ny an-danitra anao manana cahier de souvenir izy izay fahitako azy. Ohatran'ny hoe manana boky volamena izy. Ka voavantany misy olona anankiroa miresaka ka miresaka zava-tsoina ataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Potak'izay Andriamanitra miteny aiza le boky aho soraty miresaka momba reo. Sainao ange zany hoe trésor-n'Andriamanitra zany. Zany hoe rakitra soana azy hono zany. So dia resam-poana ary ny resantsika senao ty. Aza miresam-poana tsony, tsy manam-potoana amin'izany tsony tsika. Fa tsy mahafeno ny fanahy zany. Ahoana ny ahatonga antsika senao feno ny fanahy? Le toyany dia hoe mifampilaza, eny mifampilaza amin'inona? Amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalo amponareo an'ny tompo. Ampitoero ao amina tontolona fiderana ny fonao. Ahatonga anao hoe feno ny fanahy. Le feno ny fanahy lazaintsika tsy hoe ndraindray tedavina. Fa le fiainanao manontolo mihitsy tiany tompo hoe feno ny fanahy ianao. Ahatonga an'izany ho tanteraka mitoetra. Tadidinao io tenitsika io, tenitsika tamin'ny heritaona izay mitoetra izay tsy mandalondalo amin'ny fiderana e. Zany ange ny henoantsika radio Zany ny ananantsika fahasoavana be ny radio vaovao masoa afaka misira fiderana. Fa ianao mihitsy na tsy maheno RVM mara ianao ny amin'izay alehanao any. Alefa soam-ponao ao. Mikalo. Io tsy voatery hoe za nge tiana tsy fantatra hoe première sa deuxième, za ngamba efa cinquième voix mihitsy. Tsy problema na tsy mahay mihira ianao. Le any an'Andriamanitra ny tedaviny aminao ianao mikalo ao am-ponao. Hitanao le sentiment-tsika mihira iny
mampiseho iny hoe tiatsika Andriamanitra, ankasitrahantsika ny zavatra ataony amin'ny fiainantsika. Ampitoerany fiderana ny fonao. Andininy 20. Ahoana ny ahatonga anao feno ny fanahy? Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tenenin'ny Tompo amintsika ne? Misaotra rangahy. Izay ny connexion directe amin'ny Tompo. Tonga dia tafaray amin'ny Tompo an-tranontsika. Sady io ody menimenina mihitsy io. Tsika senao mihitsy izany tenenina teo hoe aza mandany andro amin'ny menimenina, amin'ny monomonina samihafa. Dia ilay izy tsy hoe andeha ezaka tsy monomonina. Ilay izy nge tsy mety rehefa atao an'izany fa mivoaka moramora eny amin'ny vavanao eny ihany hoe mahasosotra. Fa lazaiko anao fa tsy tafanao an'izay mahasosotra izay intsony ianao. Rehefa vadika hoe misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy fa za daholo ihany izao no nanasa ny vilia tato an-trano. Misaotra Jesosy. Andramo ange mahafinaritra be. Tesaloniana 1:5-10 fantatra ao tsara hoe misaora ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy anareo. Kolosiana 3:7-7 manambara amintsika hoe na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ndao hisaotra amin'ny tompontsika fa tena hoe mianatra maka réflexe an'izay mihitsy. Zavatra mandeha ho azy amin'ny fiainantsika. Misaotra. Tena mandaitra amin'ny fiainana. Zavatra farany teneniko anao amin'ity an'io. Ilay 1:20 amin'ny herintsika mety mbola mandray kely an'io 1:20 io dia mitohy atrary amin'ny 9 moa ny raisitsika amin'ny heriny. Efa indroatsika sisa rehefa tapitra ity dia indroa sisa dia tapitra ny Efesianina tsika. Fa androany izy faranantsika amin'ny hoe sady mifanaika amin'ny fahatahorana ny Kristy. Inona le zavatra resahantsika? Ny ahatonga antsika ho feno ny fanahy le mifanaika ambary io le soumission io amin'ny teny frantsay. Ny dikany tahaka ny teny miaramila hoe i général aty ambony misy ambaratonga pahefana le izy dia i caporal tsy maintsy manaja ny tenen'ny lieutenant. Za moa tsy mahay hoe inona le ambony sy ambany amin'le raharaha. Fantatro fotsiny hoe général izany angamba ny ambony indrindra. Fa ny dikany mila atsaina ny antanan-tohatry ny fahefana. Hitanao ny ahatonga antsika senao feno ny fanahy. Ny fanahy masina dia mitona antsika hanaiky ny fahefana, hanaja ny fahefana misy eo amin'izay sehatra misy antsika. Ny zavatra voalohany mila ataontsika rehefa miditra amin'ny sehatra anankiray tsika dia mijery hoe iza ny olona manam-pahefana amin'ity dia miondrika ao ambanin'izay tsika, manaja an'izay. Rehefa manana an'izay sain'izay tsika dia saina ny fanahy masina any aminatitsika izay dia mitarika antsika ao anatin'ny fahafenoana. Fa indraindray tsika vao miditra amin'ny sehatra anankiray hoe niditra fikambanana ianao ohatra. Ina hono ao? Tsy haindry zareo mihitsy ilay izy, alao anaovako azy. Azonao le paozinao, tena mety ho tsara tarehy mihitsy le hevitrao. Fa le fahaizanao manaja aloha ny fahefana misy dia resaka mpanajana ao anatiny any ny fototra mifanaika amin'ny fahatahorana ny Kristy. Ndao hivavaka tsika. Havadika tsika senao vavaka izany zavatra rehetrarehetra izany. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ankasitrahanay anao. Nampianatra anay tamin'ity an'io amin'ny hoe ay moa mila feno ny fanahy izay, mila fenona ny fanahy. Dia amin'ilay fiainanay andavanandro mihitsy. Izay aloha tena mifony eto anatrianao mihitsy Tompo fa heverinay indraindray hoe tsy dia maninona na tsy dia feno ny fanahy ary zaiko. Ay moa tena mila feno ny fanahy. Jesosy amin'ity an'io izahay hoentinay ao anatrianao daholo ireo zavatra toa mbola mameno anay nefa tsy araka ny sitraponao ireo. Mety tsy mamindivay izany mihitsy izay amin'ny fiainana fa haikay mamon-javatra hafa fa tsy mba feno ny fanahinao. Amin'ity an'io kasiony tsirairay avy. Tena afaka ahita an'izay zavatra mety mbola mamatotra, mbola toa mibaiko mameno anay dia mibaiko anay. Andriamanitra miara-mianatra eto anatrianao ary zahay ny tena anararoatra ny fotoana, tsy anao adaladala
iainanay mihitsy izay zavatra efa voarainay rehetra fa namasinao fenoy tokoa zahay ary fenoinao zahay dia amin'ny fotoana rehetra mafantatra ny sitraponao dia misafidy mandeha amin'izany na dia mety misy zavatra tena sarotra aminay ary jereo ny fiainanay rehetra fangio manokana izay ao anatina fahasahiranana samihafa tompo mankasitraka anao fa manasitrana ny tsy salama ianao mankasitraka anao fa ianao miady amin'ny adinay rehetra misaotra ny amin'ny valim-bavaka efa nomenao tamin'izay fiainam-pianakaviana jereo Jesosy fa mbola misy fiainam-pianakaviana mireto manatrika ireto mbola mety misy zavatra mikorotana any misaotra fa hampiasainao zahay anana faharetana fa tena afaka holoaramina fihavanana sy fiadanana ao amin'ny tokantrano sy amin'ny fianakaviana misy anay tompo jereo hoe ilay fiainanay andavanandro dia misy mahasahiran-tsaina be anay ngefa misy zavatra tsy ampy misy zavatra mila enjehana Jesosy mamindra fo aminay tsirairay avy dia miara-mivavaka zahay hanomezanao ny sahazanay amin'ny fotoana ilany tsirairay azy mihitsy dia mankasitraka anao manokatra ny masonay atonga anay tsy herikerika foana fa hatoky anao Andriamanitra dia andeha hody izay rehefa avy eo dia mahatoky ny fitantananao zahay fa ny fifalianao ny fiarovana mafy ho an'ny tsirairay dia izahay ho loharam-pifaliana ny tokantrano any fa tsy andry ampifaliana foana izay misaotra tompo amboarinao daholo zahay rehetra dia tenenay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany ary amin'ny anaranao ary amen amen apetraka eto fotsiny angamba dia izay maka dia maka mbola misy sasany tsy nare amin'izao fahakalazana 70 taona ny ekipa mpamilalao tantaran'ny radio vaovao Masoa izao dia izay rehetra tsy afaka amin'ilay 11 dia misy fandraisana anjara Valompy ity dia avy eo averinareo aty amiko ilay izy satria hitanareo hoe niezaka ho ataon'ny ankizy ny ekipa amin'io dia sonorisation ho an'ireo mpikambana zay raha eo mamany rija eo ve mamany rija mamany rija mpanjaitra ny rideau antsika tsara tare tsy ao izy